Mialafaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ary amin'ny anaran'ny sampana vokovoko manga ihany koa. Ampitombo be dia be ny fahasoavany ho amintsika rehetra ny Tompo. Amen. Ravana malala, aniza ny fahefana, aniza tsara ny fahefana, amin'ny Tompo ny fahefana. Dia isika rehetra zany amin'izay zavatra ananantsika fahefana mahasaro mpiaro atsika izany satria ny sasarantsika noviditsika lafo nanahirana atsika ohatrany hoe tranoko manam-pahefana amin'ny tranoko io na ohatrany hoe manana fiara ianao sarobidy aminao fiaranao manam-pahefana amin'ny fiarako aho manam-bola ianao angatakatahany olona ny volanao manana fahefana amin'ny volako aho ka zay tiako anaovana azy ihany no anaovako azy indrindrandrindra ohatra ny amin'ny zanakao ka misy mikitikitika ny zanakao avelanao amin'izao ve manana fahefana amin'ny zanako tandre zao nikitikitika ny zanako manana fahefana amin'izay ny sasaranao ianao fa ny anontaniana aminao dia zao hoe avelanao manana fahefana aminao kosa ve ny Tompo? Mieritrereto azy fa araka ny Jona 10 ny rahantsika namaky teo o Jesosy amin'ny Andinin-Tsoratra Masina sy ny 14 hoe zaho ny Mpiandry Tsara, ny Mpiandry Tsara nanolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Zaho Mpiandry Tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho dia tahaka ny ahafantarako tsara ny ray sy ny ahafantarako ny ray zaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Miverimberiny eto amin'ity 𝗘𝗺𝗎𝗊 𝗙𝗐𝗔𝗡 ity zany le teny Jesosy hoe zaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Ohatrany ianao zany le hoe nanolotra ny ainao tamin'ny fanananao, tamin'ny zavatra ny sasaranao, sarobidy aminao dia anananao fahefana. Ka ny mahatanteraka zany ny fanekena nataontsika hoe voavelany heloko azoko ny famonjena, azonao famonjena satria nanolotra ny ainy, nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana ho anao ny Tompo. Lafo dia lafo zany farany tena nampijaly na ritra aina ny Tompo zay ianao vao afaka miteny hoe hovelany heloko ary azoko ny famonjena. Noho izany zon'ny Tompo mihitsiny no manana fahefana amin'ny fiainanao. Tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korintianina 2:20 dia miteny hoe tsy tompony tenanareo ianareo olom-bovidy isika. Salamy 1 dia miteny hoe azy isika, ondry fiandriny isika. Ka lay ondry fiandrin'ny Tompo zany dia olona tafiditra ao ambalany, olona miavana amin'Andriamanitra, miara-monina amin'Andriamanitra, sakaizan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Mety misy olona tafiditra ato anatin'ny fiangonana fa tsy miavana amin'Andriamanitra, mivavaka fotsiny ihany no ataony. Fa ny ondron'ny Tompo nanoloran'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka lefitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra dia sarobidy loatra amin'Andriamanitra ianao. Hoy ny Tompo hoe izay mikasika anao dia tahaka mikasika ny anak'Andriamasoko hoy ny Tompo. Rehefa nanolo tena ho an'ny Tompo zany tsika dia lasa mifankazatra amin'Andriamanitra,
miara-monina amin'Andriamanitra, misakaiza amin'Andriamanitra, ny ondriko miain'ny feoko ny tompo. Zany hoe ny mpiandry ondry zany a mandeha ato aloha dia ny ondry manaraka ato aoriana. Fantatry ny ondry zany izay alehan'ny mpiandry azy dia manaraka azy izy. Tahaka ny hoe ampidirina ao an-trano zany ianao. Tanao le zanak'adala, rehefa niteny izy hoe mioany anjara fananana tokony ho ahy, dia lasa izy nandeha nivoaka tany, dia ny fefarany nahantra dia nahantra izy tany, nona dia nona nijaly. Fantatry ny rainy tsara ny fijaliany a, fa le rainy tsy nandeha nanatitra sakafo tany, tsy nandeha nanatitra lamba mafana tany, na dia fantana raha hoe mijaly le rainy. Fa rehefa miverina le zanany, nangatahany zanany hoe hiverina mba ho mpanomponao, tsy ahony rainy. Fa rehefa miverina eo dia atao inona? Zanaka, midira aloha ato an-trano hoy ny tompo. Ka izay le atao hoe riava malala ao amin'ny tompo. Mety hoe riava malala ao am-piangonantsika, fa mety misy ava malala ao am-piangonana fa tsy mbola miavana amin'ny tompo. Hitanao tsara le nitenen'ny tompo hoe any parany any isy olona hiteny hoe tompoko, tompoko, zay nefa naminany tamin'ny anaranao e, zay nefa namoaka dia amin'ny tamin'ny anaranao e, zay ane efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao, tahaka ny teny hoe zay ane ondronao e. Fa noho ny tompo tena tsy fantatra ianareo a, na faiza na faiza. Ary nytenen'ny tompo eny hoe milamiko ianareo mpanao meloka. Lay eloka mampisaraka antsika amin'Andriamanitra no antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nanoloran'ny ainy. Ka rehefa voela eloka tsika dia zay ny maha zanak'Andriamanitra antsika. Ka mandrakariva zany ny olona dia manambany an'ilay toeran'i Jesosy. Jesosy dia ataony hoe dokotera. Dokotera moa isaky niny ianao makany amin'ny dokotera? Isaky ny marary ihany. Fa tsy makany ianao isan'andro. Jesosy ataony olona hoe mpamaha olana. Izany nahitantsika hoe rehefa mivany ny olona dia maninona? Miala amin'ny tompony ray izy. Jesosy ataony olona pneu de secours. Isaky ny vaky ny pneu hoe Jesosy vonjeo a. Jesosy ataony olona tahaka amin'ny paracetamol, mampitonitony an'le aretina fotsiny fa tsy manala an'ilay fanasitranana. Manikeo ondro ny tompo. Ny tompo miteny hoe raharay aho, aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho aizary izay tahotra ahy. Mampandiny tenantsika izany riavana. Tena ao amin'ny tompo marina venao, tena ondron'Andriamanitra marina venao. Fa hitre tsara Nicodemosy, araka ny Jona toko 7, olona tena mpahay soratra masina, mpampianatra soratra masina zany, fa zany Nicodemosy zany mbola tsy tao amin'ny tompo izy. Tsy fantany ilay hoe nateraka indray. Ka mandrakariva zany tsika teren'ny fijaliana. Mijaly Andriamanitra, vonono ny vadiko Andriamanitra fa tena misotro toaka foana izy. Dehibe ny ray aman-dreny a, tenen'ny olona ry izy raha mety mahita ao an-trano hoe mifokarongony ny zanako. Ny ankizy mijaly, miady lava ny ray aman-dreniny. Na ny lehilahy na ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano mahita tena manitsakitsaka ny vadika. Be dia be ny olona bokany trosa, be dia be ny tanora tsy mahita azy. Dia very ny olona le famonjena hoe zay vahaolana zay. Fa tsy zay ny tena famonjena, fa ny tena famonjena dia ny tompo hoe makanesa aloha aty amiko, midira ato trano, aoka aloha ho zanako ianao. Zay indikan'le teny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany, dia anampona anareo zany rehetra zany, zay hoaninareo sosotronareo tafinareo, fantatry ny tompo fa tokony anareo safa miavana aloha amin'Andriamanitra ianao. Ary zay koa ilay teny hoe minoan'i Jesosy tompo, manoloana vadinao maditra,
manoloana ny zanakao maditra, manoloana ny asanao, manoloana ny problemanao minoany Jesoa Tompo dia ovonjena ianao sy ny ankonanao. Andeha tsika iaraka ivavaka miaraka amin'ny sampana vokovokomanga angataka amin'ny Tompo hoe manatrehana ianao ry fanamasina amin'izao fotoana izao. Anatinay Ray Ahy ianao fanahy ahafahanay manantanteraka ny asanao, ahafahanay mandavilavitra rehetra kasanao. Fenonenina masina izao fotoan'izao Tompo, ho tanteraka eto ny asanao, ho lavilany eto ny asanao. Midiny ianao fanahy, midiny ny anatinay Ray Ahy manatra izao. Mankasitraka fanahy noho ny amin'ny fanatrianao, misandraty anao Tompo fa zay izy aoka ihitsy. Ianao izay mahazo antoka hoe ondron'ny Tompo dia tsy maintsy mitandrina manoloana ny mpiandry ratsy. Jesosy mpiandry tsara fa misy ny mpiandry ratsy, misy ny mpikarama. Hoy ny Andinin-Tsoratra Masina 2:13 hoe ary mipikarama
satria tsy mpiandrina tompon'ondry izy, ko raha mahita ny ambodia avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodia misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Ny mpikarama sy ny ambodia zany no ambarany tenin'Andriamanitra eto indray. Le mpikarama zany dia hoe mikarama miandry ondry fa tsy tompon'ondry. Ny tena tiany tsy le ondry fa ny karama, ny vola. Ka rehefa tonga tokoa ny ambodia dia lozany eo zany ny ondry fa tsy tompon'ondry izy fa mpikarama. Dia tsy maintsy mitandrina zany tsika manoloana ny antsoantso, miteny hoe za Mpiandry tsara ary isy ary kanefa mpikarama ihany ireny. Dia voalaza eto ndraiky io zany ny amin'ny hoe ambodia. Ny ambodia zany anambarana ny devoly. Inona moa ny tetikadiny devoly? Hatrany amin'ny saedena ny devoly dia nanao izay nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra. Nanao izay nahatonga ny olona tsy nankatoan'Andriamanitra, ka ny olona voaviravira ny ambodia zany dia le olona atao hoe mpanao meloka, na dia mivavaka ary izy dia olona manao meloka makafy fahotana. Zany no atao hoe ambodia, ka le ambodia zany dia mpangalatra ondry. Raha ny misy zany ny sakafo tena tiany ny ambodia, plat préféré ny ambodia dia ny ondry. Mbarany tenin'ny Soratra Masina hoe liona merina mitady 𝗍𝗏𝗏 izy io. Mbarany teny amin'ny apokalipsy hoe ny devoly dia manana fahatezerana lehibe satria kely sisa ny androny mandrovitsy. Dia so nylazany amin'ny devoly hoe tahaka ny vara-datsaka. Izy hoe nahita Satana latsaka avy any an-danitra aho tahaka ny vara-datsaka. Fa tsy miseho amin'izany endrika mampitahotra zany ny devoly. Teo amin'ny akatoko ny fandraisana teo nisy ny fampianarana hoe mangalatra ny endriky ny anjeliny mazava izy, kanefa ambodia mamiravira, ambodia mitafy odi-janak'ondry. Hitanao, ny zavatra tsara rehetra dia misy mpisandoka. Jesosy mpiandry tsara dia misy misandoka izany, tahaka ny hoe ny vola. Ny vola manana ny lanjany, tahaka ny hoe 2 alina sy ny 3 alina misy mpisandoka, fa ny vola 100 sy ny 200 tsy misy mpisandoka izany. Ka zany no ataon'ny devoly amin'izao vanim-potoana izao. Mamitaka zany izy mandainga zany izy manao sarotava zany izy miseho mpamaolana. Ka raha misy antsoantso hoe tongava ty vavahana ny olana, tongava ty vavahana ny olanao, mila mitandrina tsara ianao. So dia ambodia mitafy odi-janak'ondry zany ny antsoantso anao hoe mamonjy anao zahay, manome fifaliana anao zahay. Anisan'ny tena tian'ny devoly ilay tenin'Andriamanitra. Andriamanitra miteny hoe je t'aime, tiako ianao. Fa tena tian'ny devoly mihitsy zany satria mangetaheta an'izany fitiavana zany ny olona. Ka raha miteny hoe je t'aime dia midoboka ny fony, kanefa ambodia lay izy. Ny olona nona ary nona antsika amin'izao fotoana izao dia misy antsoantso tahaka ny namitany devoly an'i Jesosy ihany. Ndry mampalahelo ianao ry Jesosy, mbo zanak'Andriamanitra ena ianao, ho matinona eo ianao. Kanefa ny antondrian'i Jesosy tany nefina dia ninona? Hivavaka mba hita ny tombo hifady ihany. Fa le devoly manangolongolo hoe mampalahelo ianao, hoe mampitsetsetra ny tenanao. Dia hoy izy hoe ianao ny zanak'Andriamanitra e, ovay tonga mofo io vato io ary mandraky tiany androany ao anatin'izay matery atsika no kindreny devoly atsika, ao anatin'izay mahakrizy atsika, ao izy ny tonga anome vahaolana, anome fahafinaretana. Mandrakariva zany ny olona rehefa mamy vao be resaka. Fa nisy ty olona anankiray ity
mpisotro toaka izy fa tsy mamo dia niresaka tsotra tamiko izy pastira zao aniny tsy fantatrareo izy tena misy ny farany fafinaretana tsara indrindra ao anatin'ny amamona ho izy ianao tsy mahalala n'izany ary dia izany no mahatonga azy misotro toaka ary dia izay zany le trakta amen'ny sampana vokovopomanginy fenony banga misy vabangana ao anatin'ny olona dia tsy fenony an' jesosy izy fa fitany devoly izy raha tia azo fafinaretana anao sotrony toaka dia faly ane izy ohatra ny any amin'ny lanitra fahafito any fa rehefa misavany tokany dia maninona io indray ny problemany io indray ny olana io indray ny fahoriana dia osy ny devoly ahoana misotro indray mandeha indray dia makany amin'ny lanitra fahafito ianao dia zany mahatonga ny olona mahafantatry ny zava-mahadomelona satria tsy malala an' jesosy lay mpiandry tsara ka zany ny fomba n'le ambody mamitaka atsika mamitaka tenenin'Andriamanitra tamin'ny Eva hoe aza mihinana an'io azo io fa hoy Eva hoe hoy izy tamin'ny Eva hoe tsy maninona mitovy amin'Andriamanitra ianao raha mihinana an'io hazo io mandraky tia ny androany zay tsy maninona zay foana no averimberin'ny devoly ary lasa amasinina raha ny fahotana za mahatonga ny olona manao hoe lainga masina lainga masina dia tsy maninona zany dia lasa hatraminy hoe misy ny halatra masina lasa misy ny fijangajangana masina misy ny lanonana tenenina zany zay pastera amin'ny lanonana sasany mangataka amin'ny pastera aloha hivavaka anao vavaka foy dia eo an'Andriamanitra ny voninahitra fa rehefa aveo inanao tany nitandroka sisany tsy naniry ary ny ramo sisany tsy nisy fa faratapony ditra sy adalàna natomboka tamin'ny vavaka andraindray raha misy zavatra mitranga afendantsika etotsika hoe valim-bavaka misy an'le olona nandeha ny loka dia talohan'ny lokana izy dia naninona ny vavaka Andriamanitra ataovy masina dia rehefa anazy dia misaotra an'Andriamanitra manao voady masina zavatra fa misy tetitra atsy ny devoly anatin'izany rehetra zany andraindray rehefa latsaka anatin'ny fahoriana tampontsika dia hotsika hoe micomprendre Andriamanitra tsy maintsy nangalatra Andriamanitra fa micomprendre ianao ahoana koa nanaken'Andriamanitra zany hoe tsy maintsy nandainga Andriamanitra micomprendre ianao tsia efa ombavany lioana ny olona toy izany efa voaviraviran'ny ambody efa any an-davamamba voagadra zany olona zany tahaka ny zanak'Israely andevy tany amin'ny tany Egypta zanak'Israely andevy tany amin'ny tany Egypta fa raha nijaly dia nijaly dia nijaly fa nanino nofahanan'ny Egyptianina sakafo matsiro dia satry ny hijanona any Egypta foana ary na dia efa niala raka hoe efa lasa tany anefitra nikomy aninona indray zareo iverina any Egypta fa hoe any Egypta no misy sakafo ary izany ary maty ny tendantsika zany nataony devoly asiny gâteau tsara tare misy décoration tsara tare ao fa pozina kely dia kely dia kely inana sa tsy inana nonako dia inana dia voafitaky ny devolyntsika ao anatiny zany zavatra rehetrarehetra izany riavana noho izany mila mitandrina tsara itsika manoloana fitaomany devoly kanefa ny fandrika no anatin'izany ary dia araka nambaraka teo ny mpiandry ratsy ny mpikarama tsy mivaky loha amin'izany zavatra izany dia noetsika mbola hivavaka miaraka amin'reto sampana vokovokomanga reto ka teny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra raiso ny tanako ary dia tany mafy aho
rehefa an'ny tompo isika, ondron'ny tompo isika, dia tsy mijanona ho amin'ny toeran'ny ondry fotsiny, fa lasa mpiandry tsara tahaka ny Jesosy ndray rehefa avy eo. Tsy mijanona ho ondry andrasana sy fahanana, fa lasa makandray koa ny toeran'ny mpiandry tsara dia lasa mamahana sy miandry ny hafa. Ho Jesosy no 5:40 hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho ary reniko dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko ary dia ho tonga andihany ray ihany izy sady iray ihany ny mpiandry. Misy ondry hafa ary misy ondry marobe any ivelan'ny vala. Tsy maintsy hoentiko atao anatin'ity vala ity reny ondry reny ho Jesosy. Inona le ity vala ity? Ao aminy, lasa olona ao amin'ny tompo. Ka malalaka be fon'ny tompo, ny fiangonana ny tery fa ny fon'ny tompo malalaka. Lay nentiny teo amin'ny hazofijaliana dia mahazaka ny olona rehetra hatramin'izay ka mandra-piavin'ny tompo, atsaiko hoe firy miliara. Ty
tompo vonjena avokoa fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra zao tontolo izao. Toriana hatrany amin'ny farany tany ny filazantsara, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ka manana ondro maro be zay tsy mbola ato anatin'ity vala ity aho ny tompo. Ka rehefa nandrasan'ny tompo zany ianao ondron'ny tompo ka nahita ny fahatsaran'ny tompo dia zao lasa manana ny toe-pon'ny tompo, manana fo onena. Jesosy onena ny olona dia nanao hetsika izy, fa tsy le fony fotsiny no onena, fa zay fony tompo onena zay nampiala azy tany an-danitra, natonga azy tonga tetỳ ambony tany, teraka tao an-tranomby, maty eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy fihetseham-po fotsiny zany fa miaraka amin'ny action zay hoe fo onena izay. Ny anamarinana zany hoe tena ondron'ny tompo ianao dia manana fo onena. Raha nandray ianao, ny teny tompo hoe zay nandray be dia be dia takiana be dia be, zay nandray famelan-keloka dia mizara famelan-keloka, zay nandray filazantsara dia mitory ny filazantsara mamaim-pona. Fa matony olona zany tsy mizara dia satria tsy manana izy. Misy ondro ny tompo marobe any ivelan'ny vala ry-havana. Sy ianao raha mba manahoana ny toe-ponao, rehefa iravo zao dia misy bara tsy enaninazy, misy bara ngezabe ny enanina rehetra zany, dia misy raim-pianakaviana anandray mampalahelo raha va dia le ao amin'ny latabatra anankiray, ity ny raim-pianakaviana dia ity ny raim-pianakaviana, dia ity le zaza ny raim-pianakaviana toka, ny raim-pianakaviana labiera, ny ankizy 𝗍𝗍𝗍𝗍. Dia manao na ny toe-ponao rehefa avy eo andalo eo, sa nandalo fotsiny ianao. Fa reny le ondro very any ivelan'ny vala, na rehefa avy eo koa andalo fanaripako ianao. Dia misy olona eo mitsindroka fako, mihinana sakafo ao anatin'ny fako, mitsindroka zavatra mba amidy, miaraka amin'ny alika, mifandrombaka amin'ny alika mihitsy izy. Dia manahoana reny toe-ponao? Fa ireny ondry ivelan'ny vala ary tahaka ny itiavan'ny tompo anao ihany no itiavan'ny olona andriny. Kara nandray mamaim-pona ianao, ondron'ny tompo ianao. Raha tiana ondron'ny tompo ianao dia manana fo antra ary tsy mijanona amin'le fiantrana fotsiny, fa mihetsika ianao hoe inona no azoko atao ho andreny olona ireny. Tahaka an'ilay lehilahy anankiray azony jiolahy teo an-dalambe any Jeriko, narary dia narary le lehilahy, nandalo ny mpisorona, ohatranay pastera zany. Jeren'le mpisorona fotsiny izy dia lasa izy nandeha. Nandalo koa ny levita, ohatran'ny korala sa ohatran'ny dekona, fa nijery fotsiny izy dia lasa. Fa le olona neverina ao ambanimbany toetry, le olona tsisy dikany, samaritana. Fa rehefa tonga le samaritana, imprévu taminy anio hoe tsy ao anatin'ny programmany anio, tsy ao anatin'ny teti-bolana io. Fa rehefa nahitan'le olona azony jiolahy izy dia nijanona izy, dia nisasany ny feriny, dia nasiny diloilo, dia nampitaingeniny teo amin'ny borikiny, netiny tany amin'ny fandraisam-bahiny. Dia hoy izy rehefa tany amin'ny hôpitaly hoe tsaboa izy, ary rehefa verina onerako izay laninao. Ny olona ohatran'izany ny ondron'ny tompo, nahita ny fahatsaran'ny tompo, ny antran'ny tompo, dia miantsa ny hafa indray rehefa avy eo. Marobe ry-havana ny olona toy izany, tahaka an'le azony jiolahy. Jesosy ny teny hoe nona dia nomenareo hanina, ny sasany tsy nomenareo hanina. Nangetaheta aho, tsy nanan-kitafy aho, narary aho, tany amponja aho. Inona nataonareo tamiko hoy ny tompo?
ka ny anamariana hoe ondro ny tompo ianao dia tahaka ny tompoko ianao mitady sy mamonjy mivery fa be dia be ny olona zany a viravorainy devoly amin'izao fotoana izao. No tafika masina tany ambanivohitra be ny manolotra zay a nandidina ny pentekosta iny dia avy ny pitalakana dia hiakatra amin'ny tanàna anankiray. Io tanàna io fanaovanay fitoriana filazantsara ihany tamin'ny herintaona no fitoriana filazantsara kalamanjana teo zay dia neritretika hoe mahalala zany reto olona reto. Misy lehilahy be dia be ho zato zany mipetraka eo dia hoe manahoana daholo eo ohatrany tsy hitan'le olona ohatrany tsy reny ilay feoako natoko tamin'ny fiteniny manakory aby ohatrany lavitra be any ohatrany tsy fantany aiko raha matoa vatoriana tato mbola naraban'le olona manahoana daholo nareo tsy niteny tsy ny volana ohatrany hoe mona marenina dia nanontanianay olona fa olona maninona reo olona reo dia nazavain'le olona hoe tsy olona veto reto fa olona any amin'ny adiny 3 any mandeha ditongotra fa hitsena entana mavesatra be anzaingeza be an'ny vahiny hitrandrahana volamena ao anatin'le rano ka reo tsy mazaka an'io entana mavesatra io raha tsy mifoka rongony olona efa mamindrongony zany reo dinao amin'izany tsy hitantsony tsy fata efa domelona tsy mahavita asa itsony raha tsy mandray zava-mahadomelona ary tsy any any misy an'izany fa ty amintsika betsaka ny olona manao an'izany aleony tsy misakafo maraina tahak'izay tsy mihinana consomma raha tsy alohan'ny andehanana miasa dia nanontaniako tamin'le olona hoe dia ahoana zao le olona tany efa ny 20 isanjato na ny 50 isanjato ny olona ty ny ankizy lahy ty sy ny tovolahy ty dia mihinana rongony zany tsy sy asa raha teo ny asan'ny tovolahy sisany be deaibe any dia mibata entana kanefany tsy vitan'le mibata entana raha tsy mifoka rongony izy dia inona zany ao nataon'ny fiangonana tsy hitantsony zay atao olona nivelany vala izany inona azy no ataontsika riavana malala manoloana andreny olona ireny dia nanontany Jesosy tamin'ny famaranana n'ilay fanoharana amin'ilay olona azony jiolahy dia hoy Jesosy hoe iza zany naman'iny jiolahy iny dia olona le olona niantra azy dia Jesosy hoe mandehana ka mba manaova toy izany koa ary tsika rehetra riavana anaporofon'Andriamanitra hoe nandray an'le mpiandry tsara ianao dia manana ny toe-pon'le mpiandry tsara manao action ianao miasa ianao mampiasa zay anananao ianao mba amonjenao ny hafa reto zany ny sampana vokovoko manga jereo ne reto izy ankizy kely mahafinaritra aloha ny ankizy kely tokony misy lehilahy tovolahy be deaibe ao tokony misy ray mpianakaviana be deaibe ao maninarany tsy misy tokony misy reny mpianakaviana be deaibe ao kanefa raha dinihana zany asany vokovoko manga zany ny tena raha ohatrany hoe miaramila dia ny vokovoko manga ny ariam-bahavady tena miatrika n'le fahavalo fa lasa tena faible be tsika fiangonana ry havana ka lasa mananika ny tokantranontsika ny zava-mahadomelona voatafitry ny devoly itsika tsy hay hoe firy isanjato ny kristiany tokantrano kristianina efa tafiditra ao ny zava-mahadomelona ary na dia ny zaza vao ateraka aza dia ohatrany hoe voaosina sady andray zava-mahadomelona satria tsy miady isika ka rehefa tsy hiditra anatin'ny sampana ianao toano amin'ny fitaovana izy toano raboly izy ary ny tena marina tsy hoe ny olona tanteraka no miditra anatin'izao sampana vokovoko manga izao fa ny olona te hiala amin'ny zava-mahadomelona na dia mbola ao fatotra ary izy tokony sehatra fitezana an'izany zany atao anatin'ny fiangonana be deaibe
ny voafatotra te iaho fa tsy mahita hoe iza no anafaka. Tokony isy an'izany ato anatin'ny fiangonana, misy fifampizarana, misy fifampitondrana am-bavaka, misy dinidinika, dia misy dokotera, misy psikôlôgy sy ny sisa miara-miasa anafaka ny olona amin'izany zava-mahadomelona izany. Fa raha tsy manao an'izany tsika dia itsika no voatafika. Ka marina ny tenin'ny tompo hoe izany mpiandry tsara. Raha marina ny teny tompo hoe mpiandry tsara ny tompo, itsika rehetra ihany koa dia mpiandry tsara fa tsy mpikaram. Tsy ny vola no tompontsika, tsy ny vola ny tiatsika fa ny olombelona ny tiatsika manao sy hamonjena ny very isika. Ka dia fampahirizan'ny tompo anie ampitombona ho amintsika rehetra. Amen. Hoy ny sampana vokovoko-manga hoe tsy tamy ary dia tena manimba ny toka.
ahiriza daholo tompoko aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen.